Miarabantsika rehetra indray manaraka ny mety toetry ny andro amin'ity takariva ity miavaka kely ny fandorana izany amin'ity andro ity satria dia itendry finidy 20 taona mpianatry ny lycée Rabearivelo no hanolotra izay mety toetry ny andro amin'ny 3 andro manaraka izay amin'ity andro ity izy no nahazo ny voalohany tamin'ny fifananana aratsary tamin'ny andro manderan-tany ho an'ny mety toetry ny andro. Miarabantsika rehetra ny alizay malefaka no mandrafitra ny mety toetry ny andro eto Madagasikara ao anatin'ny 3 andro manaraka. Ary tsy maro toerana izany any atsimo atsinanan'ny nosy ka hiteraka rotsakorana betsaka noho ny varatra azy. Hatratra 70 hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora izany ho amin'ny anio sy rahapitso. Nahazo ny fampitandremana amin'ny loko mena noho ny abetsahan'ny rotsakorana izany distrikan'ny nosy Variky, Manakara, Mananjara, Vohipena, Farafangana ary Vaingandrano. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony. Toy izao indray ary ny mety toetry ny andro ho amin'ny rahapitso. Raha ny tapa-maraina dia hanorana ny amoron-tsiraka atsinanan'ny nosy ary ny atsinanan'ny afovoantany kosa dia andrahoana ary arahina erika izany ny vao maraina. Ifandimby ny rahona simy masoandro ho amin'ny faritra sisa. Raha ny tapany hariva ilay toy ny rotsakorana ho any amin'ny faritra amoron-tsiraka atsinanan'ny nosy ary ny atitany ny Vakinankaratra, Bongolava, Analalava ary Nosy-Be dia isy ny tandrifin-drahona. Ifandimby kosa ny rahona simy masoandro ho amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana kosa indray dia vinavinaina ho 5 hatramin'ny 9 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha ny eto afovoantany, 9 hatramin'ny 17 degré Celsius izany raha ho any amoron-tsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 13 izany raha ho any amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Raha ny alakamisy kosa indray dia hanorana miatoato ny tontolo andro ho an'ny amoron-tsiraka atsinanan'ny nosy. Raha ny any Nosy-Be sy Analalava dia isy ny tandrifin-drahona. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana kosa indray dia 19 degré Celsius ny maripana mangatsiaka indrindra manerana ny nosy ka hita ny Fianarantsoa izany. 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra manerana Madagasikara ka any Toliara sy Morondava no ahitana izany. Ny toetr'andron'ny Zoma kosa natsika azy. Hanorana malefaka ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjirofo. Isy ny tandrifin-drahona any Nosy-Be. Ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana kosa indray dia 19 degré Celsius ny maripana mangatsiaka indrindra raha vao maraina manerana ny nosy ary any Fianarantsoa no ahitana izany. Raha ny maripana ambony indrindra kosa dia 13 degré Celsius raha ny tapany hariva manerana ny nosy ary hita any Morondava sy Antsohihy izany. Raha ny tany falotoan'ny rivotra eto Antananarivo kosa dia ambany izany amin'ny ankapobeny. Ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitry ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany amin'ny ankapobeny ny tany falotoan'ny rivotra eto Antananarivo. Toy izay indray ary ny mety toetry ny andro amin'ny 3 andro manaraka. Mankasitraka nanaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko.